Pasateurany Osoa no mandroso indray tokatrantsika ny amin'izao izao mitondra ny fampianarana larana faharoa ambin'ny folo izay hoe avy any amin'ny devoly ny rafitra monoteisme izany no resantsika indray androany mbola avy any amin'ny devoly ihany koa zany aventsika indray zany ny ten'Andriamanitra aloha fa misy teny mena dia aoriana izay tsika hivavaka fa mba meko kely alohan'ny vavatsika ity teny ity hoe patady dy mihitsy ity ten'Andriamanitra ity aloha hoe Jaona voalohany mialohan'ny vavatsika dia petakitsika mihitsy ity no mbo tonga sainareo hoe mba jereo tsara angeny zahatra mahazo Jaona faharoa andiny fahasivy io zany apetakitsika dia hivavakatsika amin'ny fiarahantsika ety indray efa kinge ty zay Jaona faharoa andiny fahasivy zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Iehosoa dia tsy manana an'Andriamanitra fa zay mitoetra amin'ny fampianarana ihany dia izy no manana sy zanaka zay no entintsika rehetra mieritreritra dia nitaontsika ary hivavaka amin'ny Dada Iehosoa hanamarina ny teny hanaporofo ny hatsarana dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokatrano rehetra tena ka ny ambasadeurany Iehosoa zay adia no mandroso atokatrantsika ny amin'izao fotoana izao. Ny fampianarana moa zany dia hoe avy any amin'ny devoly mihitsy hoe rafitra monoteisme io ary zay rehetra monoteista rehetra zany moa dia tena ho any amin'ny fahavereza satria zay le nivaketsika teo hoe na izy izy mitarika fa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Iehosoa dia tsisy Andriamanitra ary ny ahafantarana fa tsisy Andriamanitra mpanoty izy rehetra rehetra ao ary mpitandrina didifolo. Ny atao hoe monoteisme indray zany ahoana indray ary ahoana ny ilazana fa tena avy any amin'ny devoly koa rafitra anankiray io satria ny anazy indray hono dia izao araka ny vaninandro noho le izy mentsika indray ny sary sary mantsy ny tena mitondra betsaka an'ilay zavatra zany io amin'ny efa voarantsika sary ty raha sy diso aleotsika haka ny sary anyty aleo dia rehefa tsika any amin'ny arsiva tsika any ty mba hamora ny fanazavana ka tsy verina sary matetika tsika rehefa avy eo fa misy ka misy io leo raha sotsika efa misy io miteny mihitsy ny ady efa misy le izy dia hijerevantsika ary hoe ahoana ny fipetraka le any zareo monoteisme zany ny eny zareo indray dia tahaka an'izao ny eny zareo arakaraka le vaninandro le izy tamin'ny voalohany iny raha mbola tsy tonga ny ilay zanak'Andriamanitra mbola tsy naka ty zany dia ny anazy zany tena ndray ihany no egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina FM le fanahy masina zay io ihany ny zareo zany karakaraka ny vaninandro ao izy io dia ity ray ty one tonga dia ty nanao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta taloha ny domaine dia ny ray ho ny tao tamin'io fotoana io dia ny zanakandray hony ao amin'ny vaninandro na tonga avany Iehosoa amin'ny testamenta vaovao indray testamenta vaovao dia ny fanahy masina kosany ny tahorinany Iehosoa rehetrarehetra zany taoko eto ambany etony azy tahorinany Iehosoa zany hoe rehefa laza zany Iehosoa kanetsika moa Iehosoa dia apetraka Iehosoa fa ny zareo moa Jesosy ny tena marina fa fampianarany demoni aleo misy ataontsika hoe Jesosy satria Jesosy nataony zareo taorian'le zanak'Andriamanitra fotsiny zany taorian'le zanaka zay zany hoe eto zany dia nampitoviany zareo indray ny ray egalina zanaka egalina fanahy masina hitantsika tsara nefa tamin'le fampianarana teo fa tena samy hafa mihitsy ny ray sy ny zanaka satria ny ray dia naneraka ny zanaka ary ny zanaka naneraka ny fanahy masina noho izany tsy mety hitovy mihitsy iny reo zay no demontrentsika kanefa tsika andeo jereva ny ray sy ny zanaka ty moa zany dia somary fohy kely ty fampianarana ty fa tsy lava ary mety ho lava ihany nefa fa arakaraka an'izay misy eo ny zatra misy zany dia izao tena fampianarana tena tsy izy mihitsy ny ty satria rehefa nazavaina ny fanazavana tamin'reto olona reto dia nylazai ny ty sary ty fa io izy ilay voalaza rekatra amin'ny bokin'ny apokalipsy trany dia ho any amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika dia ty zanaka ty hony araka ny fampianarany zareo tsika aloha hiverina kely maro sarera aiza moa misy n'le izy izy
amotsy ato tsy mbola misy sary PTP ato fa ngamo irery tena itirery ny sary ao zany de aleo aventsika izy aleo zany averina noratra mihitsy zany e ty aloha ataontsika sary anankiray a de hoe am'zareo iny a ity ray teo rehefa tonga tany aleo alaiko sary ty aloha de hoe iverinako io zany le fampianaran zareo a hoe ny lefako miadana mihitsy fa tsy mainka atsika fa tsisy mamaika atsika ko eo fanao sary anankiray mihitsy iny a reo iny tavelany iny asoritsika zany iny aloha zao ny zareo monoteisma ataontsika sary de azareo tsara izy le ataontsika verina fona zany ny sary ny ray ihany ony a no egale zanaka zao zany izy izy za fiandrena dada iava io de jereo nge ty hevitra mpitolo be ty hoeninareo nge ty ty zany le dada iava io ataontsika sary de azonareo tsara mihitsy ny izy ho iny natao hoe monoteisma izao de ty moa zany ataontsika hoe mitazona boky izy zany efa aveo de le zanaka am'izay eto a tazona le ina moa tazona le boky ataontsika maintsomaintso ny boky eto de zanaka mitazona le boky zany zao de zao ny ataon'le monoteisme hoe satria mantsy eo efa any amy lanitra ny lanitra ty sary ty aloha so ataontsika hoe ciel des cieux io a ciel des cieux anefa any amy lanitra lanitra zany ty histoire ty fa any amy ciel des cieux de am'zareo monoteisme ony a de rehefa nakany amy lanitra lanitra io zanak'io a de miseho amy maha olona anazy zay mihitsy le frazany zareo fa io dadan'io ihany io io a ty andriamanitra ray ty ihany io fa satria andriamanitra io ray ihany fa miseho amy maha olona sorataketo mihitsy zay teny zay hoe miseho zany mba ianaza zareo amin'ny maha olona ony maha olona zay ka raha miseho amy maha olona anazy izy a de mba mitombona ve zany sary zany satria ary ny olona ao anatin'ny monoteisme de mazava efa tena mitandrina didi folo ihany koa izy mbola ao anatin'le hoe Deutéronomia toko faharoapolo andininy fahatelo Deutéronomia 23 zany système zany zany de mbola anatin'ny didi folo a satria le didi folo miteny hoe aza manandriamanitra fa tsy zarery ihany a miaraka ny Deutéronomia 23 ray exodosy a toko faharoapolo a andininy fahatelo apetrakatsika tsara araka ny exodosy 23 zany a de mipetraka mihitsy ny zany ony fa tandrana didi folo izy noho ny amin'io sary io satria maninony manery foana izy fa tsy maintsy anakaiky foana andriamanitra de vokatsy le exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo zany nosy ataontsika tsara ty fa diso le soratra exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo tsara nga mandeha whatsapp eo akisaka le amy droite edy de tsy voakasika le toko sy andininy ndraiky izy le akisaka kely eo de raha amin'izy zao hevitra zao zany a de milaza zany zareo fa hoe anankiray foana andriamanitra fa raha ity olona ny seho ty ono zay tany amy lanitry ny lanitra de amy maha olona anazy io fa andriamanitra ihany io ray foana o zany io andriamanitra io nitianjareo apetraka de apetraka tsikekely tsara moa zany zay teny zay hoe am'jareo zany a ray io andriamanitra io a fa miseho amin'ny endriny samihafa fotsiny a ety moa zany tsika tsy miditra am'le fanamasina satria ato raha de fa manana problème hoe ray foana ony io andriamanitra ony de ray ihany zay amaandriamanitra ray anazy a de izy ihany no nidina taty rehefa tamy voalohany a de iny zanak'iny ihany no ny ray ihany koa rehefa aveo a de iny zanak'iny ihany koa ny fanahy masina rehefa aveo a de zany hoe ny fanahy masina ihany ny egala ny ray tena zava-doza mihitsy satria mandika an'le lalàna nampianarantsika tao amin'ny fampianarana larana
faraiky ambin'ny folo iny tena nandika mihitsy ny an'le fampianarana larana faraiky ambin'ny folo mihitsy le izy zay milaza fa ny ray de naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina ka nahoana moa zany no hitovy izy ireo de efa lala tsy marina mihitsy fa ity resaka any amin'ny hoe rehefa tany amin'ny lanitsy ny lanitra ty de lazaina fa hoe anankiray ihany io satria amin'ny maha-olona anazy no nisehony teo satria hitantsika mihitsy fa tena olona io zanak'Andriamanitra io hoe hita hoe io ny zanak'olona io ny zanak'ondry de satria moko le zanak'ondry olona zay le izy zay ny zanak'ondry de tena olona mihitsiny izy satria amin'ny mahazanak'ondry azy de izy le nivonoana de zay amin'ny mahazanak'ondry anazy io natao fanaty teo rahatrehan'ny dada Iava izy de natao zay na hoe mahatonga zanak'ondry fa io zanak'ondry io nefa de tsinona fa olona zay azavaina tsara amitsika angamba zay hoe io ihany ny atao zanak'ondry ary io ihany ny atao zanak'olona zany ka io Yahosoa io mihitsiny io mihitsiny atao hoe olona tena olona mihitsiny izy io zany ka raha milaza ianao fa Andriamanitra io fa ngamo moa Andriamanitra lasa olona indray io avaka atsika tena Andriamanitra zay hijerikana zay mihitsy tsika aloha de karaka kely an'izay vitoty atsika aloha ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato nijerevantsika kely vetivetika somary miandry any kely tsika zay afaka mijereva hatrany tsika direct any amin'ny écran fa iray no Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy vakitsika Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Yahosoa ilay vohositra izay olona zany io Yahosoa io zanak'Andriamanitra io zany olona de ny fantena mipetraka ve fa ngamo io Andriamanitra io mety olona de vakitsika rika hatramin'ny nomery toko fafilo izy hoe Andriamanitra tsy mba olona hoe kalotsika ngira izy tena Andriamanitra zay nomery filo ngambany ao amin'ny bokyny nomery 23:19 angambany numéri 23:19 vaketsika nge tena Andriamanitra numéri 23:19 hijerevanareo mihitsy ny hoe ahoana moa mampitombona an'ity sary ity numéri 23:19 lalàna ato miteny Andriamanitra tsy mba olona nefa ny ahoana zany izy lasa olona lasa olona de hoe io ihany ny Andriamanitra ray numéri 23:19 vaketsika aminarany Yahosoa numéri 23:19 Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina nefa ny Yahosoa de tena zanak'olombelona mihitsy naterak'olombelona izy zanaka ny Mariasy Yosefa izy tena izy misy olona miteny hoe Mariam anaran'io niteraka ny Yahosoa io zany rehefa teraraka ny teny ny Silamo manao an'izany de marahanareo tena izy tena mba mieritreretra ataotsika tena misy zatra tena tsy azoko mihitsy zany am'le olona milaza fampanaradian'io Andriamanitra marina Jesoa nefa ny anarana fototra marina zany nke jereo anatin'ny baiboly katolika romanina zay anisany hoe original tamin'ny soratra masina io izy fa Mariangy iny soratany ao de mahita zay Miriam matampoka fotsiny eo satria mba am'izay de mba ampitoviana am'le anarana arabo le izy za manao an'izany fa tsy mety zany iny mety misy manana raha anarana mitovitovy am'izany fa ny anarana normalina zareo de Maria zay ary tsy tokony vavana ohatran'izany zay nge le mahavoan'ny olombelona hoa de io le tsy mahafaka ny fahotana anareo zay nanovanovany zatra tokony tsy ho very de any am'tsisy daolina le anareo zany fa io moa tsy dedirantsika satria tsy de hoe mitondra famonjena le anarana fa mba tiako tenena fotsiny hoe mba mila mba mijery any am'le fahamarinana foana atsika mba sy de sodokan'le manao zatra tsy mandeha milohany ohatran'io dao vakitsika ry Andriamanitra tsy mba olona ka andainga nefa antsika mahita teo mihitsiny fa lay Yahosoa de olona ony vaketsika tamin'ny soratra masina teo mazava zany fa tsy le Andriamanitra ray io tsy Andriamanitra ray zany io zanaka io satria
le Andriamanitra ray dia miteny mihitsy hoe za tsy mba olona zany ka andainga, ary izy mihitsy miteny hoe za koa tsy mba zanak'olombelona zany. Nefa ny ray Yahosoa dia voalaza mihitsy hoe fils de l'homme, zanak'olombelona, zanak'olona. Ary dia hitany zanak'olona ianareo zany soratra masina eny amin'ny raha olona teny. Haitomany azy ny fiaina rehetra fa hitany zanak'olona izy. Nefa dia soratra masina miteny hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona, nefa Yahosoa dia zanak'olona. Ingatsika jery soratra kely an'izay hoe zanak'olona zay, any mety tokony tsy andrininy antsika be dia be. Mbo jerevantsika kely mihitsy le izy zanak'olona zany. Iny jerevantsika anazy tena mitombona tsara mihitsy. Be dia be moa le terme zanak'olona ato fa le tena le mijanona miandry kely mihitsy aloha tsika fa hijery an'ilay zanak'olona mihitsy. Aleotsika ale ato amin'ny bokin'ny Apokalypsy mihitsy ny tiantsika ho jerena. Apokalypsy 14:14. Angambany hafa jerevantsika fa ty ohatra ny raha ny sarosarotra andreo indray ity fa le ohatra dia le mahitsy be mihitsy hoe Yahosoa mihitsy. Ty le hoe Yahosoa le zanak'ondry a, hitantsika iny fa le zanak'olona mihitsiny a. Apokalypsy 1:13 io tiako jerevana amintsika. Apokalypsy 1:13 le zanak'olona zany hitantsika rehetra mihitsy izay. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny fisikina mbolamena teo an-tratrany. Io le tiako tenena amintsika io. Io le teo hoe Yahosoa io. Dia ndreo jerevantsika an'ilay izy. Apokalypsy 1:13 ty a. Hitanareo tsara fa Yahosoa io teneny io. Io jerevantsika mihitsy ny tohiny. Apokalypsy 1:13 io a le 1:13 teo a dia hidiramy 14 tsika. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy takan'ny volony fotsy dia takan'ny oram-panala. Avetsy mandeha. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikina mbolamena teo amin'ny tatrany. Zany eto zany hitantsika hoe le zanak'olona zany. Izy io zanak'olona io a. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volony fotsy dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varana manganohano, ohatra n'ilay voadio teo amin'ny fanendrehana iny, ary ny fento ny firondroan'ny rano be, ary ny tanakitina fiteny any tany ankavanana izy, ary nisy zavatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mirapehitra amin'ny heriny. Ary nahita azy aho dia lavo tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, zay dia atehatra amin'ny fehizina nendreha tamin'ny tany ankavanana ka na hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany. 9:20. Ilay efa velona dia ilay velona efa maty aho a, nefa indro velona mandrakizay. Eto zany le zanak'olona dia miteny hoe zay efa maty. Kaiza nisy Andriamanitra maty nefany. Io Andriamanitra raha io dia tsy mety maty mihitsy, ary tsy mety ho zanak'olona mihitsy izy. Feto moa zany resantsika aloha dia le hoe ilay zanak'olona dia Yahosoa. Nefa eto misoratra masary amin'ny bokin'ny Numéro 13:20 teo milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona. Zay aloha anankiray. Dia ne soratra masina hoe io Yahosoa io dia zanak'olona, hitantsika eto amin'ity Apokalypsy 2:17-20 ty. Nefa nisy soratra masina hitantsika Numéro 13:23 teo hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka anenina. Efa teny mifanipaka sady zany zay milaza hoe tsy olona io Andriamanitra io, nefa ilay Yahosoa olona. Mazava zany fa Yahosoa dia tsy mety hitovy amin'io Andriamanitra io noviana satria Yahosoa olona, ilay dada malala Yahova tsy olona.
Yahosoa zanak'olona lay dadamalala fa tsy mety ho zanak'olona zany hoe zay nampitovy andreo kosa zany a devoly koa zay nampitovy andreo ary tena ao anatin'ny sefer torany jiosy mihitsy manizigizina fa tsy olona izy na zanak'olona izy ka zay nametraka anazy olona sy ho zanak'olona zany a io Andriamanitra raha io nampitovy azy am'le zanany devoly zay nanao an'izany zay na toe devoly hitanareo am'izany hoe tena hoe manohitra ny soratra masina mihitsy le olona io le mbola vokatry ny rafitra didifolo hoe Andriamanitra iray ihany a nivoaka am'izay ny fahamarinana le Andriamanitra zatra anankiray le ray izy ary le zanak'o nefa ny Andriamanitra anankiray izy rehefa ny saina am'izay reo anankiroa ny Andriamanitra mazavabe ivavana sy ankofana ao amin'ny hatsarana ary zay nanaraka an'izany fampianarana zany a afaka ny fahotana ary tsy manota intsony a satria zay le tenin'Andriamanitra marina hoe aza manota intsony fa tsisy afaka tam'izay fahotana zay mihitsiny a noho ny amin'ny rafim-pivavana na rahanareo io zava-toza mihitsiny farany tia ny fanaporofona fahatelo fa diso mihitsy monoteisma ozy ny teny'Andriamanitra dia lay velona andiny fahavalambin'ny folo efa maty aho nefa iny velona mandrakizay a sady manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainantsika ato amin'ity soratra hoe efa maty aho io izy io leo tsy pitsika tsara ty soratra hoe efa maty atao hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny ty hoe de ahoana moa zany ty soratra masina ty kosany fa ianareo milaza fa Andriamanitra ray ihany egala Yahosoa zanany de ahoana nefa ty soratra efa maty ty ahoana io samy mandinika daotsika rehetrarehetra hoe ahoana ty soratra hoe efa maty onizy zay lay voalohany sy ny farany ny efa maty ahoana ny tovizany amin'io Andriamanitra ray satria le Andriamanitra ray koa de izy koa ny voalohany sy ny farany samy voalohany sy ny farany io fa na voalohany sy ny farany iny hoe qualité tovizana même qualité zareo fa reo ny momba anazy zany amare sy ny zanaka re mitovy ADN zany resana olombelona fa ny momba azy samy hafa ny ray lehibe de ny ray kely ny ray miteraka de ny ray nateraka tsy mitovy re zany de hoy ny soratra masina hoe efa maty aho efa maty zany ty zanaka ty le olona io zany efa maty io nefa ny soratra masina re hoe io Andriamanitra ray io a tsy mety maty zany mihitsy novinoviny nke ty reo ampidirintsika any amin'ny fitehirizana any enao jerevantsika am'izay le hoe tsy mety maty io Andriamanitra ray io mba henonareo nke ty tenin'Andriamanitra ty de jereo tsara nke ny hoe aiza moa nitovizany zany sary zany Apokalipsy 3:4 eno tsara arany ate amin'ny andininy fahavalo no vavaka ataotsika milotsika ny vavaka ny tao amin'ny lanitrylanitra Apokalipsy 3:4 amin'nomboka andiny fahavalo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo amarana antsika anazy ary ny zava-manana nay efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tena rehetra manodidina ka hatrao anatiny de ary tsy mitsaratra andro amanala izy manao hoe masina masina ny tompo Andriamanitra tsy to lay talosan-kehitriny ary ho avy de mandeha moa zany vavaka sy ny mahasamihafa eo de andiny fahafolo de iankohako eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianina ny loholona efatra amby roapolo ka hivavaka am'izay velona mandrakizay velona mandrakizay indray no hitatsika eto a fa tsy koa ny efa maty fa hoe velona mandrakizay ahoana indray zany reto fahadalana be nataon'reto monoteisma reto a tena miteniteny foana mihitsy ny tena maro zay le hoe mba mandini daholo Andriamanitra reny nametraka teny hoe za tsy mety maty zany tsy mba olona ho nisy ka andaingina zanak'olombelona ka anenina ary Andriamanitra eto milaza fa tsy mety maty mihitsy izy araka nyity soratra hitatsika eto ty jereo izay amin'izay velona mandrakizay io ivavaka anao inona izy a ivavaka am'izay velona mandrakizay io lay Andriamanitra ray zany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianina de velona mandrakizay tsy mety maty ny dikan'izany ahoana ty rahatra manao teisma ty fa lazainy fa hoe io zanak'io ny Andriamanitra ray le zanak'olona sady le zanak'olona io Andriamanitra tsy olona Andriamanitra tsy zanak'olona Andriamanitra tsy mety maty nefa le zany efa maty ahoana moa ny ampitovenareo amin'ny Andriamanitra ray io zany no proof fa tena fivavahana tena démonie mihitsy izy fanoerana ny tenin'Andriamanitra marina nahita zany say tsika hoe tena diso daholo ny vavahany olombelona rehetrarehetra satria
tena tsy mety mihitsiny izy ndaotsika aloha enregistré ty ataotsika tahiry ilaina ny fotoanany rehefa misy zara tokony latsika anazy ho azafaina aminareo foana hoe zao ny famarina ny teny ka eto zany tsika rehefa nandeha nahita zay teny zay nareo de mametraka ny ambasadeur sao hoe rehefa diso zany ny fipetrahany ray sy ny zanaka hoe tsy mety mitovy mihitsy ny reo de diso mihitsy ny milaza fa ny ray ny agalina ny zanaka fampianarana démonie mihitsy zany zay zavatra zay fampianarana démonie mihitsy zay tena tsy izy mihitsy ary raha mihitsy le miteny hoe ny ray any agala zanaka gala fanahy masina ko ny ray sy ny zanaka raha tsy mitoko va maika ave ny fanahy masina ny tena izy ngetrika de tokony efa tonga saina ary tsy misy fanahy masina ny vavana zanaka tany amin'ny lanitry lanitra tany iny zao lalàna hoe Andriamanitra ihany ny vaovao hitatsika zao zay tany bokony aiza moa la izy tao bokony apokalipsy vakitsika iny ty bokony apokalipsy toko fa 12 andininy fasivy ty apokalipsy toko fa 12 andininy fasivy vakitsika eo amin'narany Jehosoa apokalipsy 29 de io izy tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany eo sady namampaminany rahalanao sy zay mitandrina teny am'ty boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao raha Andriamanitra zany ny fanahy masina araka ny teny andreto manao teisma reto hoe io ihany koa ny lasa Andriamanitra ray rehefa avy eo naniny izy nita tao amin'ny lanitra koa tamin'io sary io amin'ny mahinana anazy ndray zany ary raha Andriamanitra io fanahy masina io tokony vavahana teo ny eo nefa antsika mety ava rehefa nivavaka ny tao amin'ny lanitra amin'ny apokalipsy toko fa efatra de tsy nisy vavaka narefa tany am'zareo mihitsy na ny kely azany sady nefa ny hoe Andriamanitra ny vaovao nge vaketsika ny apokalipsy toko fa efatra de eo amin'ny andininy fa valo sy ny fasivy nanahoana ny vavaka nale tato nandeha tato nefa le fanahy masina hita teo leo vaketsika le fanahy masina hita teo zay apokalipsy 4:5 ary nisy elatra azy feo ary kotrokorona nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana io zany ny le hoe ny hery sy ny fahefany dada moa zany rehefa tena miseho de tena force zay rehefa tonga anareo ditanareo dolo zany ary misy jiry fito mirehitra teo anoloana ny seza fiandrianana de efa nafiton'Andriamanitra le jiry fito ary eo anoloana ny seza fiandrianana hita mivandravandra be eo ko maninona ny tsy ny vavahana rehefa nafiton'Andriamanitra maninona tsy ny vavahana tsy ny vavahana izy satria Andriamanitra ihany ny vavahana zay le lalàna ny vakitsika teo hoe Andriamanitra ny vaovao matoa zany tsy ny vavahana ny fanafiton'Andriamanitra tsy Andriamanitra ne zany io avetsika am'izay ary ny sary eo anatin'ny tableau hoe de nanaonao foana mihitsy nge ny olona tena izy am'izao efitra mitranga rehetrarehetra am'ty tany ty zao nge vaketsika am'izay le sary avetsika am'izay ny sary ny tiako tenenina zany tia avetsika zany le seza fiandrian'Andriamanitra io any seza fiandrian'Andriamanitra io satria fahita tany amin'ny lanitry am'izay ty sary hitatsika ty de io dada iava eo ambony seza fiandrianana io zany sarisary izy moa tsy aloha zany fa ziady mampiana de voatery tsy maintsy manao an'izao ho azonareo ary teo aloha na seza fiandrianana de teo le fanafiton'Andriamanitra tahaka ny jiro reo ny fanafiton'Andriamanitra F7 zany F7 fa tsy F16 fa de fanganareo amin'ny zavatra hafany tia ny ray tia ny ray raha ohatra ka Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra maninona tsy nivavaka teo ny lolo 4 le nivakitsika teo tokony nivavaka teo ny lolo 4 sy ny zavambany ny efatra fa nefa tsika nety fa tsy nivavahana ry zareo mazava zany tsy Andriamanitra ivavahana io ce n'est pas Dieu là zany hoe ce ne sont tsy ao anatin'ny klasin'Andriamanitra izy zany Dieu qui ve hitrandeha non barage non tsy Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra fa rehefa hitsangana kosa ny Jehosoa avy any ity ndray Jehosoa ty miaraka tamin'le boky nitazomy teo ampelantanany de mivavaka taminy am'izay ny teo amin'ny lanitry ny lanitra dia ny vavahana reo Andriamanitra anankiroa mazava-be zao reto no ny vavahana ity dada iava ty no ny vavahana ty zany ny vavahana ray ary iny lehibe de ty zany ny vavahana koa faharoa io taoko fresy maitsomaitso io
io ny faharoa de reo no ny vavahana reo ainzy de reo ny vavahana fa ny fanahy masina tany ataotsika barazy be mihitsy ny hoe non tsy vavahana ny fanahy masina araka ny apokalypsa 4 vo ny vakitsika telo zao vakitsika am'izay izy a lolo ty iny de sika sary ty mba hitanareo tsara fa tsy vavahana zany ny fanahy fiton'Andriamanitra de efa tsika sary mahitsy tsara sy mazava tsara apokalypsa 4 eo de vakitsika amin'ny andininy noko amy andininy fahasivy ty hitantsika teo le sarin'ny fanahy masina zany efa alohana seza fiandianana de eneo gne atrato hoe amin'ny andininy fahavalo no miainga le fivavahan'ny lolo efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra ny mandeha voalohany ary ny zava-manana efatra de samy nanana elatra inavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andro manala izy manao hoe masina ny tompoandriamanitra tsy to any am'le tsy to zany ny andefasan'le teny a lay talosa ankehitriny ary ho avy zay le fandehanan'le teny a lay tsy to de ahonana izy amdiny fasivy ary raha ny zava-mananaina manome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana de zay velona mandrakizay vetsika ndray zany sary iza nanomezana le vavako ny teo a de mazava-be fa lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hitatsika io mihitsy ny mandeha io le numéro 1 io ny mahazo an'le vavaka io ty ny mahazo an'le vavaka io no asiko maitsomaitso io le nahazo an'le vavaka io fa le fanahy fiton'Andriamanitra io menamena io a tsy nandehanan'le vavaka tsy Andriamanitra izy nidika an'izay satria lalàna am'teny hoe ny Andriamanitra de ivavahana taka ny osa zao ny ivavahana Andriamanitra izy fa io fanahy fito io tsy nivavahana io ahoana mo izy klasinareo Andriamanitra kalazanareo fa hoe Andriamanitra ray ihany le gala fanahy masina satria hidiny nankety izy zay le hoe tatitra le hoe ao anatin'ny didi folo daholo ny fivavahana tritarisma sy ny monoteisma rehetrarehetra zareo miteny hoe nyray any e galina ny fanahy masina e galina ny zanaka fivavahana ny demoni daholo reo mampifotopototra ny eo amin'ny lantilanitra mihitsy ny reo olona reo ary manambany an'le avo indrindra reo fivavahana reo mpanambany an'ny avo indrindra zavaboary noho no klasena tao mitovy aminy sady manambany a manevateva manao tsinitsinina n'le avo indrindra fivavahana mpanambany an'le tena mpamorony reo za tena mitenanareo olombelona zay mandrea miala tao tena fotom-pampianarana avy any amin'ny demoni daholo izy satria tena mampifotopototra an'io Andriamanitra ray mihitsiny zavaboary ny fedy ataonao ekivala aminy azy tena zavatra tsy izy mihitsy zany satria ny sary de hitantsika eo amin'ny lantilanitra moa ko io sary io zao le apokalypsa 5 io a apokalypsa 4-5 zao ty hitantsika eto ty eo sy raha tako mihitsy ty apokalypsa 4 io 4 io a de ny 5 io sary hitantsika io hoe zao ny sary tao amin'ny apokalypsa 4-5 zao de ahoana moa nefa ianao de mivavaka amin'io fanahy masina io fotsiny zao lazanao fa io ny Andriamanitra misoran'le dadany nefa ny zareo hita tsara tao amin'ny lantilanitra tao amin'ny bokyny ino moa tao amin'ny boky farana arikatra amin'ny bokyny apokalypsy efa ny amin'ny lantilanitra io sary io a tsy ndriko tsara efa ny amin'ny lantilanitra no nahitana fa miavaka ny ray miavaka ny zanaka miavaka ny fanahy masina ary ny Andriamanitra ray zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any no nahazo zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any a no nahazo ny vavaka tamin'ny voalohany ary ilay zanaka zay mitsangana eo akaikiny ka mitazona an'le boky indray a nahazo ny vavaka faharoa miafaka tsara mihitsy am'saraka tsara reo fa le fanahy masina teo alohana seza fiandrianana kosana tsy ny andehana ny vavaka mihitsy ny andre mandeazana eo raha vaketsika ray zay teny zay tsy maintsy vaketsika zay teny zay a ho voninahitra dada iavasy eo soa ao amin'ny andininy fahafolo am'izay de enkoaka eo alohana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo zay tena mahazava bien précis mihitsy ny le vavaka hoe enkoaka eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo ka ivavaka am'izay velona mandrakizay a de anipiny sady boninahitra eo anoloana seza fiandrianana ka anao hoe eto zany le sary defatsika io izy io le mipetraka eo ambony seza fotsifotsy io nandehanan'le vavaka
fa tsy nandeha tamin'ity jiro menamena eo ambany ity précis tsara mihitsy le vavaka hoe eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tany le vavaky ny tao amin'ny lanitra ny lanitra nandeha fa le devoly tetỳ ambony tany miara-miasa amin'ny devoly kosany a ny vavaka tamin'le fanamasina fanafiton'andriamanitra io nalefa nytaony azy ny vavakany zareo rery ny nanondrana fa ny tao amin'ny lanitra ny lanitra nefany a nanao ny sitrapon'andriamanitra nefa aloha ty andriamanitra hoe ho ataony sitraponao ety tany tahaka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra ny eo amin'ny lanitra ny lanitra tsisy mivavaka tamin'ny fanamasina le olombelona daladala rehetra mivavaka tamin'ny fanamasina tena dala mihitsy do afaka etsika eo zay tenin'andriamanitra zay mbola vetsika eo le Matio toko fefatra fa loatsika aloha jere ty amin'ny Matio kely hoe ny sitrapon'andriamanitra ne de tokony atao any aiza misy teo ataony sitraponao ety tany taka neny an-danitra aiza misy anindraka izy zany mba jerevantsika mba jereva iny izy teny zay atao any sitraponao am'le vavaka nampianariny Joshua io hoe rainay zay ny an-danitra ataony sitraponao ety tany taka neny an-danitra izy izy nareo koa nerakitsy da oha jerevantsika kely ny vavaka nampianariny Joshua hoe mpampianatra hoe ndaso jerevantsika ato zay ny malaky indrindra zay zay mahita tenenao ihany hita ao Matio 6:10 raka izy jerevantsika hony de zany le izy zay ao ny jerevantsika anazy aso aloha Matio 6:10 Matio toko fahenina Matio toko fahenina andininy folo ho tonga anie ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany taka neny an-danitra eo zany tenin'andriamanitra dia mazava be mihitsy hoe ho ataony sitraponao ety an-tany taka neny an-danitra ka ny zavatra hita tany an-danitra de tsisy ny vavaka tamin'ny fanamasina fa le olombelona kely ety an-tany ety kosany vavaka amin'ny fanamasina izy le olona manao monoteisme sy ny trinitarisme le manao hoe ny ray any egalany zany eka egalany fanamasina mba heverinareo moa zany fandikandalana mahatsiravina tena zany ange tena hoe tena fanambanina Andriamanitra mpamorony mihitsy do raha vaketsika am'izay le apokalipsa teo tena fanambanina anazy mihitsy hoe izy mpamorona zao no ampitoviana amin'le ny foronony tena aloha tsy teteny betsaka fa hoanareo zay mivavaka am'izany rafitra zany miala tao fa tsy izy tsony rehefa teo any amin'ny helo satria fivavahana manambany an'Andriamanitra ka rehefa nanambany an'Andriamanitra no de voatsipina any amin'ny helo zay ny valiny fa ny devoly ny mpanambany anazy ianareo koa tia manambany anazy de milaza avy nareo fa azo aina de nao be mokondo no efa miteninareo fa aza mianatra amin'ny be mokondo fa lalàna foana io apokalipsy 4:10 de nykoko eo alohana zay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ny olona 720 ka hivavaka am'izay velona mandrakzay de anipy ny satry-boninanitra lohana sisa fiandrianana ka nao hoe jereo am'izay ke le vavaka rehefa avy ny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ty vavaka ty tena nianana tary zany le fanafiton'Andriamanitra sy zay atao hoe fanamasina nianana teo satria nareo moko mihevitra hoe ivavahana izy de zay mahatonga namiteny azay fa izy tsy mianana zany zareo fa tsy klasé ho Andriamanitra izy de tsy ivavahana eo fotsiny izy mipetraka eo napetraka dada iava eo anoloana izy zay nytiny de tsy idiranao momba any am'izay fa tsy Andriamanitra ivavahana io zava-boarina amboarina io 1:10 todika eo amin'ny mipetraka ambony sisa fiandrianana am'izay tsy misy mihitsy ny fanamasina vavahana hatramin'ny farany ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika andray ny voninahitra sy ny atsy ary ny hery zay ianao zany hoe tsy nindrina tsara mihitsy fa ianao le mipetraka eo ambony sisa fiandrianana no andefasany an'ity vavaka ty ka raha ohatrany ka ho any an-danitra tokoa ianao de zay koa no ataonao tsy misy mivavaka amin'ny fanamasina fa direct mivavaka amin'ny dada iavarery ihany fa am'le mahafampianarany demoni zay nataonyreto monoteisme sy trinitarisme reto moa de ny monoteisme moa resantsika zao
de ny anazy ny Andriamanitra ray ihany nataony egalina fanahy masina egalina le zanak'Andriamanitra ka raha Andriamanitra izy nampitoviana am'ireo ahoana ny vavaka tsy nandeha teto tany aminazy fa io nge zareo miarahita daholo e maninona tsy nandeha tany aminy le vavaka azy fa raha Andriamanitra izy de tokony vavahana ahoana izy tsy ny vavahana teto ary ty teny efa sary efa any any amin'ny lanitsy ny lanitra mihitsy eo anatren'ny olona 420 ny zava-manana efatra ny anjely rehetrarehetra hatrany amin'ny Jona raha mbanimbanitan'le sary protocole be to amin'ny lanitra ny lanitra ve naovana dalàna ohatran'izao hoe raha ivavahana ny fanahy masina ahoana tsy teo izy de natao satria eo anatrehany zava-drehetra mihitsy no miseho le tantara fa ny zava-marina tsy ny vavahana ny fanahy masina io zany tena miaraka amin'ny devoly daholo nareo zay nivavaka tamin'ny fanahy masina miaraka amin'ny démonie nareo ny tena izy miaraka amin'ny devoly nareo ny tena izy miaraka amin'ny satana nareo ny tena marina mba mieritrereta satria tena hoe ataony sitraponao tahaka ny etỳ-tany tahaka ny eny an-danitra ny tao an-danitra tsisy mivavaka tamin'ny fanahy masina ahoana nareo mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra fiangonana rehetrarehetra zay mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra ahoana ty nataonareo ty nametraka amin'ny fanahy masina ho même klasy amin'Andriamanitra ino ny ty nataonareo ty adalàna miopapana mihitsy ny nataonareo ny zavaboary anisan'ny kely indrindra noho ny Yahosoa Yahosoa raha namorona zany fanahy masina zany ahoana zany nareo no manao an'izao fihetsika zao zavatra ny forono dada Iavasy Yahosoa ny andeha ivavahanareo fa tena mitapy mieritrereta ny tena marina efa keny hoe ianao ny tompona sy Andriamanitra no miendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy nary azy tena tsisy nidiran'ny fanahy masina mba ny vavahana mihitsy satria tapitra treo ny resaka dada Iavasy Yahosoa miditra amin'ny resaka Yahosoa amin'izay ny orinany zatra efa nisy tao amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy efa vita ny famonjena efa niakatra nakany amin'ny lanitra ny lanitra io zanak'Andriamanitra Yahosoa io rehefa jerevana amin'izay ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra le hoe tao amin'ny andro ny tompo zany hoe fanomezam-boninahitra ny Yahosoa moa tsy hovaninandro io fanomezam-boninahitra ny Yahosoa napetraka tamin'ny fomba ofisialy izy fa Andriamanitra ivavahana sy ankofana ary nomena fahefana amin'ny zavaboary rehetrarehetra amin'izay natao ofisiel amin'izay le izy de izao ny zatra hita tamin'izany fotoana goavana be zany tao amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny tamin'izao vaninandrotsika zao satria efa niakatra ny amin'ny lanitra ny lanitra Yahosoa de ny zavatra nisy tao amin'izay no hitatsika sy ny vavahana ny fanahy masina tsy nanao an'izany tamin'ny fanahy masina ny mponina tao amin'ny lanitra ny lanitra rehetra hoe nivavaka tamin'ny fanahy masina non fa ty tenana anareo de tena efa tsisy trony mihitsy ty tao amin'ny lanitra lanitra tsy misy fanahy ary ny fanahy fiton'Andriamanitra moa lehibe indrindra amin'ireo fanahy masina andreo zay natonga azy natokany aloana seza fiandrenana dada Iavany zavaboary namboariny ary ny fanahy de natao irahana ahitantsika tamin'ny irany bokyny Jaona toko fahafito ambin'ny folo iny hoe irahana ny fanahy masina Jaona toko faha 9 andiny faha 10 zavatra irahana ve dio ivavahanareo Jaona toko faha 9 andiny faha 10 lovaketsika manoko andiny fafito fa tsy tafiditra le izy zay fa Jaona 16 fa izao milaza marina anareo fa mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy miala aho de tsy ho avy aminareo ny mpanahitra fa raha mandeha kosa aho de irahako aty aminareo izy jereo tsara io ny rahana io irahako aty aminareo izy io irahako aty aminareo izy aleona hoe tsika tsindry-peo tsara mihitsiny any ny mampalaky an'ity sary ty de hitanareo tsara am'izay mijery tele rehetrarehetra satria moa de efa tele zao no malaza ny fijerevana ty fampianarana ty nao amin'ny internet no amin'ny zavatra hafa zany de vakeo tsara ty jereo tsara ty irahako ny fanahy masina de ny mpananatra zay irahana zany le mpananatra zany
ka le mpanantra motsindra fa le fanamasina tikan'izay io le iaraka amin'ny olona le ilatsaka amin'ny olona de ho hita sy ho rezy ka raha ny rana izy zany a rehefa ny rana ny fanamasina de le mpaniraka lehibe noho zay maniraka ny mpaniraka lehibe noho zay ny rana ka zay no mahatonga ny hoe zatra kely izy zany fanamasina zany ny fanafetin'Andriamanitra tsy vavahana zany profony zany le tao amin'ny lantilanty hitantsika tsara fa tsisy ny vavaka tamin'ny fanamasina tena ndray aza ka ny eritrereta am'izay zany dikan'izay a rehefa tsy ny vavahana fanamasina de aza mbolanao foana manompo zao aza mbolanao foana tsoy fa ny fahendrena monoro-hevitra am'izay sy ady marana anazy a oke jerevantsika sary firy ny Andriamanitra ivavahana araka ny famarinana io a anankiroa ny Andriamanitra ivavahana araka ny fampianarana Yehosoa le fampianarana tsisy kilema sady salama aza olana fiainana mandrakizay mahatonga anao tsy manota intsony mahatonga n'Andriamanitra iaraka aminao a dia mafisoko aminao faharoa ny Andriamanitra ivavahana ary hita tao amin'ny lantilanty zany sary zany roa no hita tao ny ivavahana fa tsy ivavahana ny fanamasina ary eo Andriamanitra anankiroa de ny ray lehibe ny ray kely a ny ray de lehibe a ary le zanaka kosa ny kely satria lay ray de naniraka ny zanany a no zany a kely le zanana nodikazay kely le zanana satria ny rana zay lehibe dia zay maniraka zay ny lehibe zay ary efa mivakitsika moa izy tao amin'ny tsotra masina teo iny a fiatsika vakina mihitsy le hoe zay maniraka no lehibe no zay naniraka anazy araka voalaza amin'ny Jaona 13:16 jerevantsika kely Jaona 13:16 Jaona 13:16 vakitsika tsara ny mpaniraka de lehibe no lay ny rana kanefa le Yehosoa de niteny foana hoe zany rana io zany a lehibe zany de ny dada Iava Jaona 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andefo tsy lehibe noho ny tompony naniraka noho ny maniraka azy ny lehibe zany a dia ny tompony andevo ary ny lehibe zany a de ny maniraka fa tsy niraka fa tsy nirahana mazava be zany ka matoa ny fanamasina ny rana de hatrany am'zay hatrany amin'ny fanafetin'Andriamanitra tsy lehibe zany ary matoa hoe tsy ny vavahana tsy Andriamanitra zany fa ny lehibe zany zay naniraka de dada Iava sy Yehosoa reo ny Andriamanitra ivavahana roa misaraka tsara tao amin'ny lantilanitra io irantsika mahita misany zany avakeo tsara ny Apocalypse 4:5 fa io nitanareo ao io de mirary soanareo ny ambassadeur-ny Yehosoa ho tonga soa ty amin'ny lantilanitra am'izay a iaraka amin'ny ambassadeur-ny Yehosoa sy ady ho any amin'ny lantilanitra tsika fa ny olona tsy manota irery any mahazo miditra ao amin'ny lantilanitra ary zao le fampianarana tsy misy kilema mahatonga anareo tsy manota intsony a ary hoentiko any amin'ny lantilanitra nareo zay niviko ho anytsika rehetrarehetra andao ho anytsika azo antoko lalana makany zay no mahatonga ny hoe efa misy olona ty Madagasikara 2 nisany efa tsy mahay manota intsony efa niala tamin'ny fahotana efa tsy mahay manao ratsintsony mba anjaranareo hafa firenena koa miditra antsehatra ho isan'izay tsy manota intsony a manaraha any Yehosoa izay toriny ziady satria ziady any nampianatra nareo zao fampianarana zao de zay le lalàna hoe izay nampianatra manao batisa rehefa resy lahatra n'zany fampianarana zany ianao andositra ny adeziran'Andriamanitra ty ompitena zay tsy mety mino ny fampianarana io a hodorany Yehosoa am'izay satria mpanota ka rehefa tsy tianao no hodoran'Andriamanitra manaraha ny ziady de zany ny raha ny Yehosoa hitondra nareo any amin'ny Yehosoa hitondra nareo any azo antoko lalana makany 100% satria io zany ten'Andriamanitra hoe aza manota intsony ka ity rafitra ty zao de efa mpanota ny manao an'izany monoteisme zany tsy hoany zany reo nydikan'izay ny trinitarisme ny trinité zany mpanota koa reo tsy hoany reo zany zay rehetra mpiaraka amin'io Andriamanitra trinité sy monoteisme zany ho any amin'ny elo dao a mandrosiry ianao dikan'izay manoro hevitra anao mandrosiry fa zao ny atao hoe mpanota mpandika lalàna mpanambany an'io Andriamanitra raha io ilay Andriamanitra ray tompony hazavana lehibe no ambanina am'izao sary hoe ny ray any egalany zany ekegala fanamasina fanambanina tsy sotro zany aza tao an'izany tsony ny famarinana tokony arahanao fa manaranao ny teny ziady manompo zao aveto abatisa rehefa resy lahatra de nio tsara ny fampianarana rehetra ao anatin'ny YouTube ao feno fampianarana mihitsy ny ao amin'ny Yehosoa TV aleo sorata aketo mihitsy izy sao de tsy hainareo aleo sorata aketo mihitsy izy apetraketo le adresy zany hitanareo tsara any ataotsika stylo hoe mahafinaritra be ty jerevanareo amin'ny anatin'ny YouTube ty tsy hita ty hoe ty canal ty hoe Yehosoa
TV zao io jerevanareo a de ny WhatsApp zany a io WhatsApp io kosiny a ho an'zay resy lahatra rehetra de manoratra aty aminay aty a satria direct makaty aminay io plus 261 ho an'zay resy lahatra any ampitan-dranomasina indrindrandrindra 32 32 86 et 663 98 io zany a no andefasinareo WhatsApp a soratako mihitsy ny WhatsApp eo toatsika soratra mangamanga mihitsy ny WhatsApp io WhatsApp voilà manoratra amin'io nareo na mitady an'io adresy nareo a ty zany a YouTube ty Osoa TV ty a YouTube ty tande miclipke YouTube fotsiny nareo de tsy ande tadiavo ty hoe ao amin'ny YouTube ty a de mifandray direct amy ziady anareo ty zamony mampianatra nareo ty a mifandray amiko direct nareo amin'io de hitanareo daholo mifampianarana zay tsy azonareo amizay a mbola isy fotoantsika anao émission direct de afaka mametraka fanontaniana amiko daholo nareo ny ampitan-dranomasina any fa fotsiny ataovy amy teny anglisy na teny frantsay de teny sinoa zay nareo mbola valable eto amitsika eto a de ny teny malagasy moa zany no malagasy rehetra afaka mifandray amiko daholo nareo moa nareo efa resy lahatra ny fampianarana de miantso avy hatrany amin'io telefony io hoe mba anosoratra anarana mibatisa hoe za de ahoana ny tokony ataoko a fa zaho any amy lanitra iaraka aminao a de miaraka amiko zany ana efa migarantianao 100% makany ianao tsy misy problème mihitsy olana zany hoe inona ny souci non tsy souci sans souci makany amy lanitra ny fantatranao miaraka amiko satria zavy any matoy ianao afaka mifahotana raha mitory an'izao fampianarana malala fahotana zao za de tsy olombelona mitovy aminareo ny mampianatra nareo an'ity fa zay ny rahana mbola teo aloha ny azoko tenena aminareo zay ny rahana ny tonga eto aminareo eto a matomba moka zao fampianarana mbola tsy hainareo mbola tsy hitanareo mbola tsy fantatrinareo de areo io fampianarana io ka rehefa resy lahatra nareo any amy lanitra ny lanitra de atsovy za io ny ahitanareo ana ary ao ny fampianarana anatin'ny Osoa TV io a io zany a no télévision internationale rahanareo amiko a hijerevanareo ny teny mamonjy anareo zay teny tsy azo angalarina tsy azo angalarana tahaka fa rehefa resy lahatra de manatona ny ziady a atao batisa zay anao va tena tsy me manota intsony fa raha vao tsy zay anao manota foana ianao eto ihany no afaka ianao rehefa manatona le nampianatra anao vo afaka atria le nampianatra ny manao batisa vo raisinao daholo ny atsarana de afaka ianao rinan'zay tena tsy me manota intsony tsy misy devoly afaka manafika anao zany tsy azo ny devoly tafihana zany tsony ianao indray la lasa manafika devoly manomboka eo zany natao Andriamanitra mahery tompony fahefana amy lanitra ny lanitra sy ny tany ety ambany a iaiavano anarany ary Iaosoa le zanany manatona aza mataotra intsony fa tena famonjeny ty le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakob io no miteny hoe Andriamanitra tsy meno ny mpanota noho zany raha ohatra ianao ka te hiaraka aminy tsy maintsy mipetraka amy le toerana hoe tsy manota intsony tsy misy fivavahana eto ambony tany mahavita manafak'olona tsy manota intsony noho zany a manatolona ny ziady a fa ziady a de ny rahany Osoa ary ny rahany dada Iava hitory any Osoa ka rehefa manaraka ianao de manao batisa atao amin'ny Osoa de ho lasa mpiaradia amin'ny Osoa de ho tovako any amin'ny Osoa am'izay ianao tsy anota intsony ianao a ho afaka amin'ny fahotany ianao a tena sambatra be ianao zay zany ny teny koa ary antsika maraparanana fotoana de manara-maso foana moa zany ny atsarantsika dia zay ka samia mieritreritra tsara mandinika tsara ny am'izay sariny meko teo zay averiko tsara le adresy de tianareo leo ty averina tsara ty a raiso tsara aleo soratana sao de misy olona tsy mahay mamaky ndray fa aleo tena atao tsara mihitsy ny tia le numéro ty misy plus a reo de tsisy plus fa misy plus vo mety ataoko ngeza be de afaka mijery daholo na dadabe a na bebe misy plus 261 32 86 663 98 reko tsara plus 261 32 86 663 98 zay namararantsika ny fotoana de mirahasotsika samy teny Osoa ary ao tsara ny fampianarana
ny fampianarana anankiroa izy ngamba no hojerevantsika farany a dia misy am'izay ny fandinianareo lalina resy lahatra manatona an'izay ady mandeha fasa message amin'ny WhatsApp mba izao miteny anglisy tsy miteny français raha azo atao fa raha ohatra anao tsy maintsy miteny miteny hafa amin'ny appel dia rehefa azy fa tsy maninona fa hitantsika foana ny atao fa raha mbola azo atao dia atao hoe miteny hafa ihany amin'ny teny anglisy français zay ny azo tenenina dia mirazo antsika samy teny soa ary efa afakytsika misaotra betsaka dada Mahalaiava tena famonjena ny ataonao tena efa miazakazaka ny famonjena satria tonga ny farany kely sisa ny fotoana kely sisa dia ho tanteraka ny zavadrehetra avotiny olona dada Iava reny efa nanaraka ny teninao rehetrarehetra ireny indrindra efa ny any ampitan-dranomasina zay efa nihaino fampianarana sy nanaraka ny teny aza atao misy votsitra intsony reny dada Iava Josoa mangataka mihitsy ny ady any fanahy masinao tena hiasa mafy mihitsy hiasa mahery ho amin'ny fisintomana ny saina izy ireny hitodika amin'ny fampianarana mba hitodianao any aminao Yahosoa fa io sisa no antokana hafana mifandray aminao Yahosoa ianao ny tompon'ity teny ity ianao ny tompon'ity fampianarana ity izany raha anao ary tena mampianatra ary miezaka mafy manao ny haiko tsy ho zavatra mba hamonjena ny olona ho valiny raha anao masina izay nalatsaka ao teo amin'ny azy fijaliana aza atao misy very ny olona izay mandre Yahosoa tena aoka ny fanainao masina tena hanerin'ny sainy ary hanerin'ny fony mba hamonjy ilay fanahy ao anatiny ao mba hovonjena ho any aminao amin'ny alalany ny enony ny fampianarana ary zany mbola angatako aminao aoka ny fanahy masinao ny ampianatra azy ny teny izay nampianarana rehetrarehetra ny fanahy masinao hanory sy hanokatra ny sainy dia zay rehetra voalahatra ho amin'izany na iza dia zay avy any amin'ny lanity ny lanitra rehetrarehetra dada Iava Josoa aoka tena hiasa zay rehetra avy any aminao ho amin'ny famonjenany io aza vera misy overy zay rehetra efa nahita aza vera misy overy zay efa nandre aza vera misy overy zay rehefa nijery na fantatra ny teny marina anao ataovy ho sainitsainy ny andro amanalina zany mahatonga na mangataka ny fanahy masina mba ataonao be dia be ny fanahy masina andeha makety andresy lahatra ny olona zay efa voalahatra ho any aminao sy zay rehetra efa nofidinao ihany koa sy zay rehetra efa nantsoinao hitodika ho any aminao ary sy ady mangataka mihitsy ny mba ho maro ihany ane na dia vitsy ary izy ireo satria tena vitsy mihitsy le ho any aminao manoloana an'le 8 miliara nisan'ny olona eto ambony tany fa tena vitsy le ho any aminao anefa mangataka amin'ireo vitsy ireo mataovy maro ny hafa firenena mataovy maro ny hafa firenena Yahosoa mataovy maro ny hafa firenena voninahitra anao dada Mahalaiava ary voninahitra anao Yahosoa amin'ny anaranao Yahosoa anaovana zany fafakarehetra haleloia amen dia mirahatsotsikitra samy teny Yahosoa amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray dia mahereza foana manaraka ny fampianarana aza diny mihitsiny ny mijery ny fampianarana io manaraka ny foana efa ao anatin'ny YouTube ao ny fampianarana reo ny ampitan-dranomasina jereo ao anatin'ny vidéo ao anatin'ny Yahosoa TV tena jereo ao ary misy teny frantsay teny anglisy ao ary efa misy toromarika omena ny hafa firenena koa hoe mba arao le sita misy sita rahanareo kosany ao ao amin'ny hafa firenena misy sita rahanareo nao ameko kely anaran'le sita aloha ho soratako eto koa dia am'izay zany hitanareo tsara hoe sy ady amy mihitsy nanoratra an'lisy ka ho jerevako am'izay ty anaran'le sita na natape fotsiny RTV Yahosoa R io T et V ka ny sita moa tsy majuscule fa minuscule reo zao Yahosoa de .com io ny sita anakaiky jerevanareo RTV Yahosoa.com dia tonga any amin'ny sitinareo dia afaka mijery zavatra be dia be tsara mihitsy ny ao na miteny maro samihafa ary hainareo daholo dia misy sita anakaiky koa ny ao RTV zay moa izy HF
f io ny anankiray rtvsff sita daholo io a de ny farany a yahosoa rtv asivy.com dao zany ny farany fa tsy maninona mety dao fa raha ao anatin'ny tony android atao zao vao miteny hoe yahosoa fotsiny a de efa tonga eo nareo tapionareo fotsiny yahosoa de tande io ny hitanareo voalohany eo ro sitareo ny hitanareo voalohany a de trany de afaka misafidy amreo nareo a any amy google zany ny tapenareo nio mitapen'io yahosoa nareo any amy google de google de miseho ny rtv yahosoa rtv sff de ny yahosoa tsy ampy yahosoa ty leo le pitsika kely ty tsitsika kely atao yaho u io zany ato a u ya de h yahosoa rtv zao yahosoa rtv zany a mihitanareo de afaka miditsy anareo de mijery fa mita karazana langy anaky telonareo fa mandeha a de afaka mijery misafidy misy fampianaranao de misy direct ihany koa nareo azo jerevanareo a afaka mijery an'izay video direct nareo a zay avy ety aminay a mitondra an'izao fampianarana zao zany fa de miraso nareo ary a anaraka an'izay natrany farany a de tahinao so daholo ho manaraka andray avy enao